5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambao. Nanao etsika fanairana an-takina ny fandoavana ny vatsim-pianarana 10 volana ireo mpianatra ny oniversiteny Mahajanga. 7 ora araka izany no nomena izy ireo ny tompon'andraikitra. Hamoahana ny tety andro mahakasika ny vatsim-pianarana, nisy ihany koa ny fitakian'ireo mpianatra ny Anjerimanontolo tao Fianaratsoa Toamasina androany. Tsy liana amin'ny fanoratana anarana anaty lisitra mifidy ny mponina raha ny zava-misy amin'ny fokontany maro. Eto Antananarivo sy ny manodidina. Mandeha mambolana raha ny fanadihadiana voafeno ny takelaka fanisana mpividy iray, izay azo andraisana olona 520. Larana voalohany amin'ny sokatra tratra ny fanondrana an-tsokosoko na izany eto Madagasikara na maneran-tany ny radiata, araka ny rapport planète vivante navoaka ny WWF. Raha ny kolokolo sy ny tsy fampiaran-dalàna no nanamafy ny trafika, tsy tantaratra ny ezaka amin'ny fiarovan'ireo sokatra hoy ny mpandinika fiainam-pirenena. Lehilahy 27 taona ny voalaza fa namonika nahafaty ny vadiny tao Tsaramadroso, fokontany Ambodisaina Toamasina. Naleviny teo an-tokotany ny razana rehefa tsy nisy nahita nandritra ny andro maro. Olana ara-panambadiana no fantatra fa antony famonoana. Any Frantsa misokatra amin'izao fotoana ny ady hevitra momba ny volavolan-dalàna mikasika ny fanamperan'aina na ny fanampiana ny marary amin'ny fanamorana ny fahafatesany. Mpikambana miisa 420 no nandray anjara tamin'io ady hevitra io nandritra ny volana maro. Ny Antsiprian'izay. Alatsinainy fahatelo ny volana Aprily taona 2022 ankafaliana indray tomboky lasia tomboky vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ity ala ity tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao atena ny araba ary manasanao ihany koa. Anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany dia tontolo ny fampianarana no ndeha hanokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Nanao hetsika fanairana ny fitakiana ny fandoavana vatsim-pianarana 10 volana. Ireo mpianatra ao amin'ny oniversiteny Mahajanga tamin'ity androanyity ankilan'izay nanome fepotona 27 ora ny tompon'andraikitra voakasika hamoahana ny calendrier des bourses na ny tety andro mahakasika izay vatsim-pianaran'izay ireo mpianatra. Tamin'ity androanyity Anja Robert Kolo Mahajanga no nitatitra ny Antsipriany mahakasika izay. Ny tokona nanao etsika fanairana ho fitakiana ny vatsim-pianarana tsy voaray nanomboka ny volana Novambra 2022 ka hatramin'ny volana Martsa 2022 ny mpianatry ny oniversiteny Mahajanga ny maraina teo manome 27 ora ho amin'ny ministera mpiay azy ireo ireto mpianatra ireto amahana io olona ny vatsim-pianarana io. Mitaky vatsim-pianarana bourse 5 mois miaraka ny équipement ary mitaky koa izay hamoahana ny réclamation tamin'ny taogno lasa. Satria kamo agnefa zany ny fanjakagna dia nalefandreo vakansy ny mpianatra. Na dia eo arany famoahana zay note zay hoe vakansy ny mpianatra, zay tompoko tsy hijanogno raha tsy ho azonay ny bourse anay. Noho ny hakamoanareo hagnefa bourse zany alefanareo vakansy mpianatra. Eto fogna zahay mitaky ny bourse anay. Ary eto moa zany zahay mbola magnomiasa 72 heures ny mpitondra fanjakagna ary mampandretsika ray aman-dreny jiaby eto Mahajanga zany. Hoavy mafimafy nity zahay satria alefanareo vakansy ny mpianatra nefa bourse anay mbola tsy azonay mandeha 5 mois. Hoavy mafimafy nity zay satria mbola eto amin'ny campus zahay ary magnomiasa 72 heures zany mila boakanareo calendrier ny bourse anay agnatin'izay 72 heures zay. Raha tsy miboaka zany dia miakatra mafimafy nity mpianatra ato agnatin'ny oniversiteny Mahajanga. Raha tsy voavaha ny fangatahana dia iamafy ny etsika fitakiana izay efa ny atomboka tamin'ny fanakanana ny vavadiny oniversiteny Mahajanga ka tsy ho sakana velively mihitsy ho ireto mpianatra ireto ny fandefasana azy ireo hiala sasatra amin'ny fetiny Pasika. Dia tsy izay mampilaza koa amin'ilay olo magnodidididina ato zany. Barieranay ty rehefa mikato
tsy azo tsotsy faran'olo zegny ato mandritra rehefa avy foloraly de soson'izay koa makasiky ty vakansy ty raha tsara nisy tagnatin'ny enimpolo taogno vakansy tamin'ny université vakansy de Pâques zegny so de lasa fampanginanjaha zegny vakansy ty zay efa regny nandre koragnanay tegny hoe magname 72 heures zegny zay raha toa ke tsy miboaka ny calendrier de boursenay tsy maintsy ho avy amin'ny étape ambonimbony zegny zahay. Tafiditra ao anatin'ny fitakiana ataony ireto mpianatra ireto ihany koa ny fanarenana ny tafo sy ny fanamboarana ireo efitrano fisainana sy ny efitrano fidiovana eny anivon'ireo bloc ny mpianatra. 27 ora fa tsy 23 ora no nomendreto mpianatra reto amoahana an'izay calendrier des bourses izay ialana tsiny amin'ny fahadisoana faraikitra ny Torabato ny refitra ihany koa ny bomba mandatsa Dranomaso. Io maraina io nandritra ny fitakian'ireo mpianatra teo anivon'ny université Nandrainjato Fianaratsoa vokany mpianatra iray teo anivon'ny UNS ny voasambotra ny mpitandro ny filaminana. Fitakina madiodio ireo tombontsoa tokony hositrahan'ny mpianatra no antony hetsika tamin'ity androany ary natao ihany koa anairana ny mpitondra fanjakana manoloana ireo olana maro samihafa manodidin'izay tontolo ny fampianaran'izay any any toerana haingo rakotondrinina kolo Fianaratsoa. Vao maraina dia efa rakotra ny mpitandro ny filaminana ny lalana makeny amin'ny université Nandrainjato Fianarantsoa. Raha somary nangina tokoa ireo mpianatra ireo nandritra n'izay fotoana maromaro izay dia fantatra fa ity anio ity no nanomboka ny hetsika fitakiana ny vatsim-pianarana mandritra ny 5 volana ny fampitaovana ary ireo fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena volana vitsivitsy lasa izay. Ireo antony ireo izay mbola tsy nazahoam-baliny hatramin'izao ny nahatonga izao hetsika nataon'ny mpianatra eto anivon'ny université Nandrainjato Fianarantsoa izao. Raha mahafantatra angamba fa feno sy moa misy anaran'ny mpianatry amin'izao. Dia ny fitakiana zany fitakiana vasim-pianarana 5 volana plisy fampitaovana zany. Takina izy io satria efa sy rariny sony zany satria tokony amin'ny mois de février na tosy mois de janvier tokony efa misy vasim-pianarana mivoaka zany. Ka efa sy rariny sony zany zao natao hoe vasim-pianarana dia entina hanatanterahana ny fianarana fa sy vasy vakansy le izy zany. Dia takina androany ary sy miala misy zany mpianatra ora swim zany hoe mivoaka androany ny calendrier ny vasim-pianarana zany. 5 volana tokoa no niandry ampitoniana izay vatsim-pianarana izay ireto mpianatra ireto. Tony le fangatagna efa lesagna mbola misy agny réclamation rango tamin'ny taogno lasa mandeha misy 900 mpianatra mbola tsy nahazo bourse tamin'ny taogno lasa dia tokony hoe tsy adigno fanjakagna zany zay. Mbola misy koa zany prime spécial na zany Andriamatoa Filoany Andrajoela filoham-pirenena Andrajoela prime ho an'ny université Fianarantsoa mbola tsisy resaka zisika amin'izao. Fa misy ihany koa ny hafatra manokana izay miantefa mivantana amin'ny ministra sy ny filoham-pirenena tamin'ity andro anio ity. Afa-tsy ho an'ny ministra raha toa ka sy tomomba na lepoketra sokafan'ny zareo sisy maharasy anazy fa matoa zany tsy ara-dalàna izao angatahana mpianatra ameregna anazy ao metaloha amin'ny finance magnaraka an'izay ho anao Andriamatoa Andriamatoa Filoha tateraho ny prime nomenao ny mpianatra tataty satria sy zazakely anao nyresaka taty fa lehibe ny firenena ty magnaraka an'izay manana olana ireo mpampianatra ireo resaka era complémentaire vahao reo fa agnisan'ilay mampatatra fianarana koa misy famahany fanjakanan'ireo ka vahao reo ministra ireo olana mpampianatra ireo koa. Andrasana ny mety toy ny raha satria araky ny fantatra ihany koa moa zao dia ao anatin'ny fotoam-pialatsasatra ireo mpandraraha eto anivon'ny université amin'izao fotoana izao ka dia miandry izay mety ivahan'ny olana ny rehetra. Mbola maro ny fitakiana amin'ireo université mpanjakana manerina nosy tamin'ity androany ity saingy ho hitanteritsika miandalana eto vantany tonga ny sary ao anatin'izay fa ny fihy dia fitakiana etsy fitakiana ny erorany zava-misy manodidina ny tontolo ny fampianarana amin'izao fotoana izao. 3 volana tsy nandray karama ihany koa ireo mpiasa ECD anivon'ny INFP na ny Institut National de Formation Pédagogique etsy Mahamasina tsy misy ny vola andoavana ny karamany izy ireo raha ny fampitambavao azo moa zany tamin'ity androany ity ny fanapahan-kevitra mikasika ireo mpiasa ECD izay miandry ny filakevim-pitantanana hoy teo anivony tompony andraikitra teo anivony ity iveram-pampianarana nasionaly ity avy nokolona. Ny lanja Sorabavety mitaky ny andoavana ny karama 3 volana tsy voaloha ireo mpiasa eo anivon'ny INFP ECD androany. Anton'izany tsy fisian'ny vola ahafana mandoa ny karaman'izy ireo eo anivon'ny INFP raha ny fanazavana.
mpiasa miisa efatra tamin'ireo mpiasa ihany koa no nahato tamin'ny asa ny 20 martsa lasa teo ka tsy ekeny. Voalohany, tsy ekenay ny fampitsarana anay amin'ny asa izay midika famonoana anay ary mifanohitra amin'ny velirano n'Andriamatoa filohan'ny Repoblika Malagasy izany. Misy ny naoty efa nomenanay momba izany. Faharoa, mijaly izahay satria tsy mandray karama efa 3 volana izao ary mbola no amafisin'ny tompon'andraikitra fa tsy misy vola omenanay intsony aho. Ankoatr'io, mitaky ny ampidirana azy ireo mpiasa-panjakana ireo mpiasa ny tohatra ny asa mandrarahatra amin'ny nanomboan'ny taona 2022 raha ny fanazavana hatrany. Zay no mahatonga anay manao fitarainana amin'ny Ramatoa Minisitra sy amin'ny filoham-pirenena satria iry zareo no mahavoava zao olanay zao. Hatreto zany zahay zao ny blocage hitanay zany zao dia au niveau an'ny tale ny fahitanay azy. Mangataka izahay rehetra mba ho raisy no mpiasa-panjakana raikitra amin'izao fefa 2 taona mahery no nampanantenana anay ary efa ao amin'ny SP any DRH ny dossier anay. Ary voaingana teo dia nampanaovy ny DIRCAB CSG CV sy fiche de poste izahay izay miandry ny sonia avy ao amin'ny tale fa hatramin'izao mbola tsy vita. Raha ny fanazavana azo tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny INFP tapitra tamin'ny volana Desambra lasa teo ny fifanarahan'izy ireo tamin'ny fanjakana ka tsy nazahoana ny karama. Andrasana indray araka izany ny firan-kevim-pitantanana amin'ity volana Aprily ity. ECDR zareo rehefa tapitra ny contrat tamin'ny volana Desambra dia normal zany raha ohatra hoe tsy misy tsony ny aorianan'izay. Ny conseil d'administration manapaka no hoavin'ny manapaka mombamomba ny INFP sy no hoavin'ny INFP dia miandry ny conseil d'administration zany isika zao dia aorianan'izay miverina amin'ny rehetrarehetra manome vaovao hoe zao ny zavatra misy zao ny zavatra tapaka. Mahery ny 90 ireo mpiasa eo anivon'ny INFP ECD amin'izao fotoana, ireto farany izay manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Avalitsika eo ny mahakasika izay fitakiana etsy zay amin'izao fotoana izao fa tsy risika amin'ny fanoratana anarany. Anatin'ny lisitry mifidy ny mponina raha ny zava-misy amin'ny fokontany maro eto Antananarivo sy ny manodidina raha ny fanadihadiana. Natao teny anivo ny fokontany alasora mandeha amam-bolana. Voafeny ny takelaka fanisana mpifidy ray izay azo andraisana olona miisa 520 na misokatra sabotsy alahady aza ny fokontany ao anatin'izay pekady entina ampitomboana ny tahan'olona misoratra anarana ao anatin'ny lisitry mifidy izay. Tsy nitsaha nitomby ireo olona nifindramonina tao anatin'ny komina 20 mandrafitra ny komina Lasora tao anatin'ny 4 taona. Raha 703 alina ireo voasoratra anarana tao anatin'ny lisam-pifidianana farany. Efa tokony ambony lavitra noho io no tarehimarika ankehitriny. Ireo mpifindrammonina sy ireo vaofeno taona izay tsy risika amin'ny fanoratana anarana anatin'ny lisitra raha ny zava-misy teo anivon'ny fonkotany Alasora. Ty boky ty moa zany olona tokony 520 mpifidy no tokony ampidirina ao anatin'ity boky anankiray ity. Nefany tapa-bolana zay no nipetrahan'ity boky anankiray ity tety amin'ny fokontany dia mbola vao vitsivitsy ihany mbola vao tonga nanoa an'izay fisorata. Zany hoe ny atsasaka ilay boky zany no feno zao amin'izao. Mbola ny atsasany no feno anditsa izay tapa-bolana izay. Fahaseranana zany tsy dia manam-potoana na dia efa mivosabotsy ary izay indraindray tsy tonga koa ilay olona avy eo. Dia miandry eo izay mamobo rao izay sabotsy misy koa ndio selere namanay moa alefanay keo mamobo rao lahady hariva. Mbola mitohy hatramin'ny faharaiky amin'ny 30 volana me ho avy izao ankilany ny fandraisana ny anaran'ireo olona tsy mbola nahavita fisoratana anarana eny anivon'ny fokontany araka ny tetiandro napetraky ny CENI. Zany hoe ireo olona mbola tsy nahavita fisoratan'ireo na le olona vao tonga taona hatramin'ny fotoana izay ifaranan'ny fandraisana na le olona hoe tsy teo an-tanàna mihitsy natria izay fepotona izay mety nanao vary tany amin'ny faritra hafa izy mety nanao vary mandeha sy ny sisa dia reny mbola entanina na le olona mety ho tao an-tanàna ihany fa mety noeritreritra izy hoe ilay ralina na le fanavaozana isa-taona efa nanao ka iny zavatra hafa mihitsy iny tsy misy ifandraisany amin'ity le fanavaozana isaky ny 10 taona na fanavaozana tanteraka ty. Ny zavatra anankiray fotsiny izay tokony ho ahitsy angambany dia betsaka ireo olona izay tsy nahazo ny tika mitovy ny fisoratana anarana ka ezahana mba hanitsiana izay zavatra izay satria iny tika mitovy iny no marika ahalalana fa nisoratra anarana marina le olona raha toa ka misy ny tsy fahatomombanana.
eo amin'ny fivoan'ny lisitra amin'ny fotoana izay ivoan'izany. Raha ny fandaminana mahakasika ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy hatrany, miato amin'izao fotoana ny fandikana ny anaran'ireo voasoratra anarana anatin'ny takelaka fanitsanan'ny mpifidy anatin'ny solosaina eny anivon'ny distrika ahafahana manao ny famaranana vonjimaika ny lisitra izay hivoaka ny 1 aprily raha toka ny 10 Jiona no mifarana tanteraka ny fanavaozana. Ho sarotra araka izany ny fanatratrarana ny tanjona ho 10 mety sy 13 tapitrisa. Efa nahetsika avokoa ankilany ny fomba rehetra nandrisihana ny olom-pirenena hisoratra anarana hatramin'ny fitsarana amin'ny tety vohitra na hafahana nanome ny kopian'ny sora-pahaterahana hafahana mahazo karapanondrom-pirenena. Fa tsy mitsaha miakatra ny kapoakambary raha ny zava-misy eny an-tsena amin'izao fotoana izao nahitana fiakarany mandidina ny 400 ariary isaky ny kapoaka ny vary gasy raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androan'ity. Velo tarainy ireo mpanjifa izay samy efa nanena ny vary atokona avokoa raha ny fanadihadiana noho ny tsy fananana moa zany ny enti-manana sy ny fahefa-mividy ahafahana manjifa ny vary sy ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Ao anatin'izay avy ity nokolona. Nahitana fiakarana hatramin'ny 400 ariary ny iray kapoaka amin'ny vary gasy hatramin'ny nanomboan'ny taona 2024 raha toka 507 ariary izany ny volana janoary 2024 efa misy mivarotra 400 ariary ny iray kapoaka ankehitriny. Toy izany ihany koa ny vary makalika sy ireo karazam-bary rehetra vokatra eto an-toerana. Ho an'ireo mivelona amin'ny fanaovana hani-masaka tsy maintsy ahena ny vary varotana isan'andro. Tsy afaka ny ampiakatra ny vidim-bary ankilan'izy ireo noho ny fahefa-mividy ambany ho an'ireo mpanjifa. Kapoaka amin'ny vary aloha izao dia misy ao 200 sy 100 kapoaka amin'ny vary. Ary ny vary tena mampikaikaika nefa tena sakafo malagasy ny sakafo vary dia tsy maintsy vidiana na malaina na mazoto. Dia izy aloha misy fetraikany satria teo ianao izao mivarotra 2 dia mahazo vary 500 nefa ianao izao amin'izao raha hivarotra 2 dia lasa mandeha ny kilona nefa tsy fantan'ny sasany ilay izy hoe miakatra amin'ny vidim-piainana nefa ny sasany kosa tonga dia malala hoe tena raha malala aloha izy ny vidim-bary tsy atao sy hihinana ny ankizy. Tena lasa ny hena aloha e. Raha teo aloha izao malany vary 7 kilao dia izao izao malany vary 12 farafahabeany. Tena mampiakatra amin'ny vary aloha izao ka ahoana moa tsy tonga nampiakarana amin'ny vary. Tena tsy azo za izao mivarotra 500 sy 3 dia 3 dia 4 ny vary. Raha ny hita latsaka ankaterena ny akamaroan'ny tokantrano malagasy zary mirona amin'ny fanjifana vary stock izay mbola 500 sy 700 ariary ny kapoaka iroponina. Toy izao makolika 100 sy 700 ny stock. Tena hita hoe miena aloha izy. Tsy ohatran'ny taloha hoe raha mividy 10 olona dia amin'izao izy lasa 2 sy tapany arakaraka ilay amin'ny tokantrano izany. Gony izao alaina valala sy ray etsao eo makolika. Ny stock alaina ray ala sy ray etsy izany gony makolika stock izao ena misy be. Raha ny hita eny anivon'ireo tsena maro, vitsy ireo mivarotra ny vary gasy noho izay lasa fatiantoka. Manoloana ny fiakarana miompampana ankilany noferan'ny ministeran'ny varotra ho 702 ariary indray ny kilaon'ny vary alaina eny amin'ireo mpamokatra etsemesy atosika vahaolana izay nambaran'ireo mpisehatra sy ireo mponina fa fohy ezaka hatrany ary tsy mamany olana amin'ny vidim-piainana amin'izao fotoana. Ny fahefa-mividy tsy mitsahatra mitotongana amin'izao fotoana izao ny trafika samihafa mandeha any tsy ankilany satria raha ny rapport planète vivante navoaka ny WWF dia laharana voalohany amin'ny sokatra tratra ny fanondrana na ntsokosoko na izany eto Madagasikara na maneran-tany ny sokaka ny radiata. Raha ny kolokolo sy ny tsy fampiaran-dalàna araka ny tokony ho izy no antony nanamafy ny trafika araka ny taritratrany tsy hitataratra ny ezaka ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana samihafa amin'ny fiarovana ireo sokatra ireo ho ny mpandinika fiaina amin'ny pireneny iray tamin'ity androan'ity. Tsy mbola takona fenina ny famarotana ny sokatra radiata na izany eto amin'ny tsena anatiny na ny fanondrana antsokosoko azy makany ivelany araka ny rapport planète vivante navoaka ny WWF ho an'ny taona 2022. Ny taona 2000 hatramin'ny 2022, 2020 ny fikasana hanondrana biby avy eto Madagasikara sarona teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka nahitana sokatra 577 sy 3 alina. Raha ny kolokolo sy ny tsy fampiaran-dalàna no manamafy ny trafika araka ny tatitra, tsy misy ny fahavononana hoy ny mpandinika ny fiainam-pirenena hatreto.
io moa averina foana hoe l'exemple ny vient d'en haut misy zavatra ataony zareo any amin'ny faratapony any lasa ianarany aty rehetrarehetra ty de lasa tsisy mpanasazy tsony zany ka le faratapy moa izy anao anasazy azy kizy rehefa any amin'ny faratapony de zay zavatra zay koa no miseho an'ireo aty ambany rehetrarehetra reo de lasa gaboraraka le firenena lasa tsy misy asany daholo ny rehetrarehetra lasa veriny na ny hoe mampitandro ny filana amin'ny fotsiny hoe mampitandro ny satria ny dikan'izany hoe mitandro ny filana zany hoe isiny le filana rafitra rehetrarehetra hoe aloha reto biby reto mba hiaina tsara kalalana fa tsy ho fehezina na anaovana trafika de zay no asan'le mitandro an'le filana ka efa tsy mitandro tsony regny fa le efa izy indray no manao aferafera hoe lasa nohon'le galona sy le nohon'ny fahafahany de izy indray ara no miaro atao anatin'ny tomobila de miakatra ty andrenivohitra andefasana anazy any amin'ny roplanina sy ny rehetrarehetra iny de tadidio fa resaka galona daholo ny miseho rehetrarehetra mahafahana mamoaka an'ireny zavatra ho lany tamingana araka izany ny sokatra radia tany taona 2024 raha mitohy hatrany ny trafika hoy ny UICN na ny Union Internationale pour la Conservation de la Nature ankohatra ny ady amin'ny kolikoly ny fampiaran-dalana sy ny fanarahana araka ny tokony ho izy ny voalazan'ny fifanarahana iraisam-pirenena indrindra ny CITES mitaky politika mazava sy maro lafy ny fiarovana ny sokatra ny biby mampiavaka ny firenena sy ny tontolo iainana mialatsiny fa tsisy afa-tsy ny vokatra azo ihany no afahana amin'ny tsara iaky le résultat qui compte ka matotsika amin'izao fotoana zao tsy hita miroborobo ny fisian'ny sokatra mirenireny amin'ny faritra sahazana azy tsy hita miroborobo ny fahatsarany zava-maniry tsy hita miroborobo ny renirano rehetrarehetra reny tsy hita miroborobo ny fiarovana an'le maha-olombelona de tsisy résultat tsara zany fa asa vonjy tavanandro daholo fotsiny zavatra natao hatramin'izay ary ny tena olana le firenena ngeda be ohatran'izao le olana ngeda be ohatran'izao zareo mamaha olana zavatra kely ohatran'iny aveo iny no akana vola kely any amin'ny VVF any amin'ireo bailleur kelikely rehetrarehetra eo tsy mahavahan'le vahaolana mihitsy ny tatitra navoakan'ny VVF izay natao indrindra ho fampitsahivana ny tompona ndraiky mpanjakana ny tokony hanamafisana ny ady amin'ny kolikoly arovana ny sokatra radia sy ireo biby mampiavaka ny firenena izay arena no antom-piveloman'ny mponina maro ihany koa fa isany antoko politika mbola mahasamijoro anarina Madagasikara amin'izao fotoana izao ny HVM ho an'ireo mpikambana HVM atao majanga anisany firaisakiny izay nanehoan'ireo mpikambana fa mbola velona ary mijoro ny antoko ary vonona anarina ny firenena ankehitriny Anja Robert Kolo Mahajanga noporofoin'ireo mpikatroka ao anatin'ny antoko HVM mety mahajanga fa mijoro hatrany izy ireo ary mifanohana amin'izay rehetra atao ny HVM mety mahajanga izay ahitana fikambanam-behivavy eo ihany koa ny fikambanan'ny tanora izay manana firehana fa tsy tanora resy andahatra ireto jeune HVM mety boiny ireto fa tanora resy lahatra sy vonona no mandray antanana amin'ny hoavin'ny firenena jeune HVM intellectuel avokoa ny jeune ary tsy jeune HVM le ampanantenana hoe hoavin'ny firenena fa efa jeune HVM mandray antanana no hoavin'ny firenena mihitsy zay ankehitriny ary isany matanda satria environ de 900 personnes ny effectifanay amin'izao mbola manentana izahay ho an'izay tanora manana ihany amin'ny hoavinao fa ianao ny tompona ndraiky sy ny hoavinao andao hiaraka aminay andao hifandrimbona anarina ny firenena fa isika tanora no atao foana hoe hoavin'ny firenena fa ankehitrinytsika efa mandray antanana ny hoavin'ny firenena ary ny jeune HVM amin'ny maha jeune intelo azy zay dia mila filoham-pirenena nianatra mila filoham-pirenena ampisolaitra izay heverinay afaka manatratra ny fampandrosoana izany Madagasikara zany satria ny fandrosoana tompoko dia tsy tenitenenina foana hoe mandroso fa misy maro-drefy andrefesana an'izany fandrosoana izany ka izay dia tsy jeune nresy andahatra fa jeune resy lahatra anisan'ny antoko politika manana traikefa amin'ny sehatra maro amin'ny fanarenana ny Madagasikara ny HVM anjoro amin'ny endriny vaovao ny antoko HVM zany koa ataonay antsoavo ho an'izay mety mitovy firenkevitra aminay zay resy lahatra amin'ny filoha era-jonary mampianina zay resy lavitra amin'ny foto-kevitra aizadino fa manana projet tsara tare ny antoko HVM ary zay no entinay ho atsika ao ny lafin'ny économie ao ny lafin'ny sécurité ao ny lafin'ny fampianarana ao ny lafin'ny ara-transport ao ny lafin'ny fahasalamana ao ny lafin'ny ara-teknika
izay adinonyity firenena ty zany manana traika efa am'izany zay a ilaina ny fampiroboroboana ara-teknika. Ho an'ny antoko HVM dia manana tetikasa anarina ny simba eto amin'ny firenena izy ireo ka manao antsoavo amin'izay rehetra mitovy fomba fijery aminy. Lasa kobaka mbava promesse non tenue zay foana miseho ankehitriny. Maro tena maro ny zavatra simba ka mila reniny. Ka zay no mahatonga ny antoko HVM manao hoe ndao tsika ifanome tanana ho an'ny fampandrosoana. Miantso anareo rehetrarehetra zay ho an'izay vonina ifanome tanana aminay indrindra etsika tao amin'ny fahatroboeny tongava misokatra malalaka ny faravarana. Ny farany herinandro teo nehoany ireto HVM avy any amin'ny Bureau National ireto fa mirahina tanteraka ny HVM manerana ny Madagasikara. Dia izay ihany koa no hoentsika misento vetivety ao anaty doka fohy ny mahakasika ireo varira sy ny vona ary ny tsy fanajana ny zo mianjady azy ireo eo ihany koa ny mahakasika ilay lehilahy 27 taona tao amin'ny fokontany ambodisaina Toamasina izay nahafaty namolo nahafaty ny vady andefimandriny ary nalevony teo atokotany ihany moa ny razana tao anatin'izay ampany ambavao misongadina sy fanadiadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary. Ta télé fibrée. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 000 arrières TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Royal Volsi Akarievcha! Lundi de Pâques, tafiaraka samy enjana! Afaneny Wadasium! Sakanonga Mpala! Migemji! César! Inka! Raoul! August! Raoul Losa! Lukim Drill! Ny lundi de Pâques 10 avril 2023 eo amin'ny 15 maintsy Prévala! Vididirany Enarivoria! Panentany Lebots! Ny voa amin'ny 6 maraina ny vavady! Sécurité assurée! Lambabé! Partenaire média! Poul TV! Tonga Valutia Nene! Mba tantarao le biscuit Gouty. Nisy rivotra fofofo be ny teny tsara feno varim-bazaha nanebina daholo ny voanina voaloboka sy ny voanjo ary ny fangaro ka nanomeny biscuit complet Gouty mampavitrika antsika isan'andro. Biscuit complet Gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina ho an'ireo te ho salama sy atanjaka be. Gouty mamy eriny anio. Mamedina ny araba hatrany tomboky lahy sy tomboky vavy ho antsika rehetra mbola tafaradalana aminay ao anatin'izao tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy zao isan'ny tarantsika izay notokanana tamin'ity androan'ity ny tsangam-bato ny lay mpanamory fiaramanidina Jean Raoult ny sidina voalohany teto Antananarivo tamin'ny taona 1970 tsangam-bato izay notadiaviny groupe Henri Fraise ary nohavaozana sy nohatsaraina ho famelomana indray ny tantara Gaëtan Andriatsilavo. Tamin'ny fafitony volana Jolay, 2017 no nisy fitaterana nabakabaka voalohany niodidina ny abakabaka Antananarivo izay nentin'ny mpanamory Jean Raoult, monoplane Blériot 11 no nentin'ny kaniainga teny Androibe ary niantsona teo Androibe ihany rehefa navita sidina iray ora sasany manodidina ny Antananarivo. Nametrana tsangam-bato izany saingy very tsy hita ilay tsangam-bato taty aoriana. Manoloan'izany nandray tanana ny fikatsahana ilay tsangam-bato ny orinasa Henri Fraise niaraka tamin'ny Georges Fraise. Rehefa hita no avoazina sy napetraka eo Androibe ihany izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany. Et réellement, je trouve que raha ny tena marina raha hitako fa very io tsangam-bato fahatsiarovana io dia nilaza fa tsy maintsy tehirizina ny ampahany amin'ny tantarana Antananarivo satria vitsy tamin'izany fotoana ny hoe tonga amina tanàna iray no nahitana olona mitondra fiaramanidina. Araka izany, i Madagasikara dia isan'ireo firenena voalohany nahitana fiaramanidina. voler, avoir des avions, voler à Madagascar.
raha ny tantara tamin'ny fitora marainy io mpanamory io no niainga tao amin'ny serana natao Androibe ary nandalo teo amin'ny lapany Andafavaratra sy ny gouvernoura général tamin'izany fotoana. Niodina teto Antananarivo izy ary niverina mipetraka teny Androibe izay toerana niaingainy ora iray sasany taty aoriana. Ny taona 4,700 no napetraka teny Androibe ny Tsangabato fahatsiarovana azy ka izao no avozina sy tsarain'izao indray. Zava-dehibe ho an'ny fitaterana nabakabaka ny fisian'ny Tsangabato tahaka izao izay nampasiany tantaran'izy teto amintsika. Fa manoloan'ireo fanapahan-kevitra raisin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony eny anivon'ny faritra tsirairay izay mety hiteraka disadisa sy korotana eny anivon'ny fiarahamonina. Nanao fanamariana tamin'ity androantiny teo anivon'ny fitsarana tampony fa misy ny fitsarana mandray ny fitoriana amin'ny ady amin'ny fanjakana isan'ny paritra isan'ny masona ihany koa ireo mpitsara ny fametrahana lamy manatiny mifandraika amin'ny fiampitoana andindihana ny rarasy ny famoahana didy ary hoezahana ny anarahany rehetra makasika izay. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia miisa 7 ny alatra zazavarirana nerina nosy tao anatin'ny 3 volana voalohan'ny taona 2024 ity raha nitatitra nataon'ny filoha nasionaly ny fikambanany zazavariratra any. Ray maty ary ray mbola tsy hita hatramin'izao mitohy arak'izany ny fandrindrana ny lamina rehetra ho fiarovandreo variry indrindra ny zaza rehefa manomana mamaraparana ny lalàna mahakasika izany ireo tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Ny lahy Ranevson. Nahitana fiainana ny endrika fanilkiliana ireo olona manana toetena variry na ny albinos hoy ny filohan'ny fikambanana androany. Mbola miaina anatin'ny tahotra hatrany ankilany izy ireo amin'ny resaka alatra na efa misy aza ny fepetra no raisina amin'ny fiarovana azy ireo. Tamin'ity taona ity misy 7 zao nitranga nandritra ny volana janoary. Ray maty ray mbola tsy hita popoka hatramin'izao. Ny ambiny efa avitra fa eo zany misy impact ngeza be ohatra n'le suite-ny tany Fort Dauphin zany zao tsy maintsy afaka miandray azy tsony ray mandeha iny. Dia eto zany ny fikambanana tsy maintsy mitady vahaolana dia vahaolana eto fikambanana alefa any amin'le Sejafa any Farafangana dia raha jerenareo nefa ny Fort Dauphin Farafangana dia ny io centre io nefa tsy dote hitazona olona manana toetena varira fa jamba sy mona sy marenina no tazominy eo dia vokatry n'ilay situation fangalarana n'olona manana toetena varira dia mitazominao mandeha 2 zareo amin'izao ary amin'ny herinandro iny hiakatra 50 satria misy manodidina zany efa menacé daholo le zaza manana toetena varira dia vahaolana hita zany aloha izay fiarahanay miasa amin'le setrafa tazominao dia misy moa le fiaraha-miasa ao niveau gendarmerie dia iambenana zany zareo. 9% ny olona manana toetena varira eto Madagasikara no hita ao amin'ny distrikany Ikongo. Misy araka izany ny fifanarahanam-piara-miasa anampiana azy ireo hialana amin'ny fanilkiliana eny anivon'ny fiarahamonina. Eo ihany koa ny volavolan-dalàna mahakasika ny fiarovana ireo olona manana toetena varira izay vinavinaina atolotra olanina amin'ity taona ity. Mamarana azy izahay miaraka amin'ny direction d'études et législation eo amin'ny nivon'ny assemblée inona zany fa amin'ny session manaraka izao dia hiakatra ao nivon'ny assemblée nationale ilay volavolan-dalàna mahakasika ny fiarovana manokana ny olona manana toetena varira. Iroso amin'ny fanisana ireo olona manana toetena varira manerana ny nosy ny fikambanana amin'izao fotoana ahafahana mandrindra ny paikady ho fampanajana ny zo sy ho fiarovana azy ireo. Fa namaroaza ny ezaka natao tamin'ny alalan'ireo tetikasa samihafa tao amin'ny faritra Androy amin'izao fotoana izao. Azo lazaina fa isan'ny singa iray mahatonga ny faharefona amin'ny lafiny rehetra ny fanambadiana loloatra ny zaza ny antoerana. Arak'izany napetraka ny tetikasa azafady babago izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Betsimeda commune Betsimeda tao Ambovimbe Androy. Kaeton Andriatsilavo. Ho fisoroana ny fampanambadinina loloatra izay isan'ny mahatonga ny fiarahamonina ao atsimon'ny nosy arefo no antony nametrahana ny tetikasa azafady babago izay arahana amin'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa tao amin'ny fokotany Betsimeda, commune na Maro Almainty, distrika Ambovimbe Androy, ray aman-dreny misy 700 ao anatin'ny tokantrano. Misy 23 no nanao sininy fanarahana amin'ny tsy fampanambadiana ireo zaza aloloatra.
na eo raha ny fampirisihana ny ray aman-dreny ny fanamorana tao a fampidirana ankizy an-tsekoly dia voasembatsemba ty fomba amampanao mampanambady ny ankizy mbola tsy ampitoana ity 12, 13, 14 taona ny ankizy na lahy na vavy dia efa misy alefa ny ray aman-dreny miditra amin'ny sehatra fanambadiana ka ny fokotany ray manontolo azo lazaina fa 100 atao amin'ny fokotany Betsimeda no ny fanaiky amin'ny alalan'ity dina ity fa tsy ampanambady intsony. Ny tanjona zany ao aoriana dia hoe ho tanteraka soamantsara ny fanajana ny dina fa faharoa tsy ny fokotany eto ihany ary tsy ny distrikta Ambositra ihany fa hiparitaka amin'ny distrikta maro faritra maro satria modely eto fokotany Betsimeda amin'ny afananao an'izay dina mpiaramonina. Tsy aivana tsy nijanona tao amin'ny fanentanana fotsiny ihany ny tetikasa. Isy ny fiofanana tolotra ho an'ireo ankizy momba ny fiompiana, fambolena, asa tanana, fanaovana sakafo. Isy ihany koa ny tolotra manokana tolotry ny banky tsy miankina iray raha maniry indrambola izy ireo. Fiofanana izay ho tanterahana amin'ny fitoerana azafady babako izay atsangany ny fidy ao Betsimeda ihany. Manampy ny mponina ty toerana hitondra vahaolana anatsarana ny famokarana, anatsarana ny fambolena, anatsarana ny fiompiana amin'ny lalan'ny fampitana aty amin'ny isa tokantrano, aty amin'ny pisitraka teknika vaovao mifanaraka amin'izany tsy fampin'ny rotsakoran'izany, mifanaraka amin'izany fisian'ny ahitany zany. Dia misy karazana voly zany sy fomba teknika fambolena mifandraika amin'izay afana mampitombo ny tahany famokarana na ataontsika hoe rendement na productivité. Mahatratra 700 ny isan'ny ankizy monina ao amin'ny fokotany Betsimeda. Nampanarana ny fomba ao an-toerana ny nanaovana ny fanaikena izay narahan'ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ireo mpisehatra miaro ny zon'ny ankizy. Ka nisy araka izany ny fombafomba natao amerana ny mponina ao an-toerana. Atao fady manomboka izao ny fampanambadiana zazaloha loatra ao amin'ny fokotany Betsimeda. Injana ihany koa ny fomba fisafidianana ny anarany tetikasa ao anatin'izany maninona ny hoe azafady babako, maninona ny tsy hoe azafady neniko na azafady havako ao anatin'izay. Sangisangy azary tena eny fa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy domaly alahady njobily fa 20 am'izao taona ny FJKM Ziona vaovao Tranovato. Alatsinainy Bakaro district Andranomasina mbola anisany ady eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny fanaovana kolikoly. Indrindra raha kristianina hoy ny filohan'ny FJKM pasteur Ira Kwambish Andria Mahasoa nandritra ny toroteny izay nataony andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Miarana kristianina hidina tsy miarana nefa kolokolo tsoroka na bakalakamo retana makasiky Pecado, Zazava, Departamento da Vida, no governo da Leandro, da Vitão, do Natal, Zatsula, da Pura. Ainda uma pizza, na pequena figura, livre figura de luz, a verdadeira figura, a verdadeira figura, no livro do Pismo, mandava para a terra. Pensa que a gente sabe, né? Anohizatsika ny fampalalambavao amin'ity ala ity dia afa-po tanteraka ireo tanora mpilalao taranja e-sport atao Antsirabe. Nandritra ny hetsika Cyber Game Contest izay nokarakarainy ny Cool TV sy ny Orange sy ny 110 Gaming tany an-toerana. Niakatra ny letan'ireo mpilalao raha oharina tamin'ny taondasa ireo mpikarakara. Cool Antsirabe. Anisany hetsika izay efa mahazatra ireo mpankafy ny taranja e-sport eto Antsirabe ny Cyber Game Contest. Niavaka ny fandraisana izany hetsika izany tamin'ity taona 2024 ity izay natao teto amin'ny Alliance Française Antsirabe. Nandritra izao fifaninanana izao ihany koa no nifateran'ireo mpilalao izay isolo tena ny faritry Vakinankaratra amin'ny taranja e-sport ary indray anjara amin'ny Cyber Game Contest final izay atao any Andrenivohitra. Maro ireo taranja nifaninanana toy ny Tekken 7, FIFA 2023, ny Guild Gears ary ny Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Navelom-bolo ny mpikarakara ny hetsika ny fahatongavana ireo mpandray anjara marobe sy ireo tonga nanotrona lalao. Ary tsy apa ihany koa fa niakatra ny letan'ireo mpilalao avy eto Vakinankaratra raha oharina tamin'ny taona
Mandasy. Raha ny fahazotoan'ny tanora eto Antsirabe satria raha ny teo amin'ny tekena fotsiny zao dia nisy teo amin'ny 20 teo ny mpandray anjara, ohatr'izay koa teo amin'ny Storm, ny FIFA 23 tonga teo amin'ny 40 teo ny mpandray anjara, ary ny tena tsy nampozina dia teo amin'ny univers ny Nintendo Switch izay ilay teneniko teo hoe nisy an'ny Super Smash Bros Ultimate sy Mario Kart satria dia tena be dia be ny mpandray anjara, izy tonga 20 ara. Iny zay zavatra tsy nampozinay ary nahafaly anay tamin'ity fikarakarana ny Cyber Game Contest 2023. Ankoatra ny fifaninanana tamin'ny taranja e-sport dia ambom-pionan'ireo mpankafy ny kultura aziatika ihany koa ny teto amin'ny Alliance Française Antsirabe satria dia nahitana ireo trano eva maro samihafa nampiratiana tetỳ an-toerana. Ankoatra ny jeu nisy teo ny séance ana karaoké, nisy ny séance ana just dance, nisy shop be dia be tato varotra momba ny culture geek sy ny gamer, dia nisy ny bar ramen nitondrana sakafo japonais sy coréen ihany koa. Vao fanombohana aty fa efa nahafa-po sahady ilay izy dia mananteny zay hoe hitohy foana ny audience an'ilay événement ohatr'izao eto Antsirabe. Nafinaritra ny fandraisana hoy ireo mpilalao ary manantena ny hetsika tahaka izao matetika eto Antsirabe. FIFA 23 no nandraisako anjara amin'ity tournoin'ny CGC ty. Mahafinaritra ka manantena ny fisian'izao matetika aty Antsirabe zay. Raha hatramin'izay moa tsy nisy mihitsy Storm raha teto Antsirabe, fa tamin'ity events ity zany zay vao nisy hoe fikarakarana Storm, dia sorana manokana ny kola sy mpanohana rehetrarehetra tamin'ity fikarakarana ity satria zay vao nisy hoe resaka Stormers zany teto Antsirabe amin'ny Naruto, dia hita hoe nisy ezaka mahafinaritra ilay izy fa nirinay moa mba hitohizan'izao zavatra izao foana. Tena mahaliana anay tokoa ilay hetsika ohatran'izao satria isa misarika ny sain'ny tanora mba hitondranay amin'ny zavatra tsara fa tsy dia matetika foana hoe zavatra ary amin'ny tsy filana ilay izy fa zavatra tsara, zavatra mba mendrika, mba fialam-boly ho an'ny tanora tsirairay avy ilay izy, dia manantena ny fisian'ilay hetsika matetetika izay eto Antsirabe. Arak'izany dia totosa teto Antsirabe nandritra ny roa andro Cyber Game Contest 2023 ny rana tamin'ny 110 Gaming Showtime entina nampahafantarana ireo kolontsaina aziatika tamin'ny alalan'ireo trano eva maro isan-karazany. Dia izay ihany koa no hoentintsika miazo any Toamasina vetivety ao anatin'ity trangam-piarahamonina iray ity. Lehilahy 12 taona ny voalaza fa namono ka nahafaty ny vady andefimandriny. Atao amin'ny tanàna antsoina hoe Tsaramandroso maro maniry fokotany Ambodisaina. Toamasina moa zany naleviny teo atokotany ihany ilay razana rehefa tsy nisy nahita nandritra ny andro maro ka razana efa simba. No hita ny manodidina omaly tolakandro. Olana ara-panambadiana moa no fantatra fa antony famonoana. Erinora Zafimanana Kolo, Toamasina. Izy no Ratsifandriamanana Maniry Soa Joeline, vehivavy 13 taona, mananjanaka roa mianadahy, avy any mandoto ny fiavian'izy ireo, fa nila ravinahitra teto Toamasina, efa ho 4 taona lasa izay. Hita fatomaly nisy nandevina teo atokotanin'izy mivady ihany. Ny alatsinainy fa 17 volana Martsa lasa teo izy no hita tany amin'ny toeram-piasany farany. Raha toka nanomboka ny alakamisy taoriana kosa no efa tsy tazan'ny mpiaramonina intsony. Misy mpiara-miasa ny anabaviko efa herinandro lasa zay tapabolana zany atao hoe tapabolana. Nanafatra hoe mba jerijerevy ny anabavinao iny fa nitaraina narary izy tany am-piasana. Dia ny lamony vadiny dia aty anatiny aty misy marary. Alatsinainy iny io ny teny an'izay. Nanomboka talatany iny izy efa tsy miverina tany am-piasana intsony ziska lahady. Dia lahady ihany nijery azy tetỳ amin'ny trano tetỳ. Amin'ny fody tato an-tranony ny vadiny tsy tratrako tao intsony fa tany am-piasana. Dia voatery ato maintsy nanontany renseignement manodidina momba ilay anabaviko satria efa tsy hitako intsony izy ao anatin'ny herinandro izany. Zaho ozy ilay tompontrano efa ela tsy nahita ny vehivavy intsony izay. Dia ilay lehilahy iny ozy niofatranonay ratro faharoapolo tsy nalohany intsony. Fa zaho ozy mikaroko azy koa. Andao izy nanontaniantsika ary amin'ny olona mpanao dokera reny any amin'ny Olsim fa mety any izy. Dia nandeha nanjery azy tany anay sy ilay tompontrano. Dia nampitsoina sécurité tany izy dia tsy avy nandeha fa niteneniny hoe vehivavy sa lehilahy no mitady ahy. Dia hoy ny sécurité mivoa fotsiny ianao fa misy mitady anao ao. Dia tsy avy nandeha izy satria efa fantany angambany ahy mitady azy. Dia avy eo ilay tompontrano lasa nandeha nakany naka azy tanana tany miaraka ny sécurité. Niteneniko azy marina hoe aiza ny anabaviko fa maheno vaovao ratsy momba aminy fa herinandro izay tsy hita intsony. Ianao nefa miantso miteny any amin'ny tanàna any mamanay fa hoe any Fianarivy izy. Zany izy tsy mino zany fa nampiara-miasa aminy ara tsy mahita azy intsony. Nandeha taty an-trano anay nampitsoana azy le trano. Dia forceny izy namonina napitsoka ligady anazy zany. Dia avy eo niaraka amin'ny tompona ndraikitra sy ny manam-pahefana maro anay nanatrika le famakiana le trano teo.
jejerena tao an-trano efa nisy rahabe teo ambovo fandrena teo amin'ny soma dia anytaniana izy lazay ny fako ataony rana koa ny ranony anabaviko zany ve dia orariny tsy rariny tsony zany ary marary amiko anabaviko tsisy dikany tsisy tsy asio foto mihitsy efa ela iny nampitondra mangidy ny anabaviko zay tsy tompony fantako fa tsy tompony tena tsony anabaviko tsy tompony tena izy ka ny maty io voarirarira ny ilay rangahy izay everina ho navandoza ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fotoana ny karoana ny toerana nanafenana ilay razana ary nisy tamin'ny malemilemy teo mba eo atsimon'ny trano ny ipetrahana io efa namboleny ravitsy manga misy manana azy teo maololohany fokon'olona nangady azy teo izy nanatoro eto tsy nanatoro zany izy fa fokon'olona naheno satria efa misy fofofona teo ary efa nisy lalitra teo nahafantarana azy fa misy olo hadina le izy jerena tonga dia goniny voahady tao dia sokirina ihany jerena efa misy rano dia misy lalitra namofina be amin'izay le izy zay nahafantarana azy eto olona le izy dia ny hadina ihany dia nitsirika jereko tonga dia volony tao dia fataka izy raha fitinana fofo zany a fitrangan'ny toetra raha dia teo amin'ny sahabo efa 10 andro mahery teo zany a no tsikaritry ny fiarahamonina tsy teo an-toerana mahitsy le ramatoa io dia avy eo moa zany tonga koa moa ny fianakaviana nitady anazy ary tsy hita tao izy fa ny zavatra hita tao an-trano a dia trasina rà sy zavatra mikorontana be dia niantso ny président Fokotany moa zareo avy eo le fianakaviana dia président Fokotany niantsonay a dia nidina teny an-toerana izay nanao ny fianadiadiana dia hita ilay razana izay naleviny tao an-tokotany ihany naleviny tao an-tokotany ihany dia efa simba moa ilay razana satria arakaraka ny fanadiadiana izay natao taminy dia efa somary elaela no nanaovana le isy lavaka ray izay aloha no niayahina dia tsy tao le izy dia nomena ihany ny toromarika sy ny famotorana dia hita tamin'ny lavaka anankiray izay tsy lavitra fa sahabo eo amin'ny 10 metatra miala ny tranony teo ihany fa namboleny mananasy moa teo amboniny zany dia zay no mety nanaromana an'le izy fa rehefa nainy fongarina tao zany le niadiana le lavaka dia hita le efa tsy nifankahazo hatry ny ela moa ilay rangahy sy ny fianakaviam-badiny noho ny fanetsakitsahana tokantrano nataony ity voaroroa ity ary ny afara tamin'ny fisarahatoerana any frantsa dia misokatra amin'izao fotoana ny ady hevitra momba ny volavolan-dalàna mikasika ny fanamperanaina na ny fanampinany marary amin'ny fanamorana ny fahafatesany mpikambana miisa 420 amin'zato no nandray anjara tamin'io ady hevitra io nandritra ny volana maro ka ny maro anisa tamin'izy ireo ny fantatra fa manaiky ny fampiaran'ity volavolan-dalàna ity nandray ireo olom-pirenena misa 420 nandinika sy ny ady hevitra momba ilay volavolan-dalàna mikasika ny fanamperanaina na fanampinany marary amin'ny fanamorana ny fahafatesany androany filoham-pirenena frantsay raha ny fanadihadiana nataon'ireo tompon'andraikitra no toerana efa polisan-jato tamin'ireo 420 nandray anjara tamin'ny fandiniany io volavolan-dalàna io no nandroso sosikevitra mikasika ny tokony sy ny famonontena misy manatrika sy ny fanomezana lalana ny mpitsabo anindro na raha-mpanafody mahafaty ny marary iray araka ny fangatahany falo amin'ireo polisan-jato kosa kilany no nilaza fa tsy tokony roso amin'ny fanindromana raha ny mpanafody mahafaty ny marary araka ny fangatahany ny mpitsabo iray raha tsy sendra ny tranga tsy azo anoharana araka izany tsy misy afa-tsy ny mpitondra ny tokony andray fepetra mikasika ny fanampiana amin'ny fanamorana ny fahafatesany marary io tsy aivina firenena eropeana maro no efa nampiatra io lalana io ao aminy toa ny Pays-Bas ny taona 2020 izay nampiatra ny fanomezana lalana ny mpitsabo anindrina raha ny mpanafody mahafaty ny marary iray araka ny fangatahany nanomboka nampiatra izany ihany koa i Belgique, Luxembourg ary ny tao Espaina ny taona 2020 raha ny safidy ny famonontena misy manatrika kosa kilany Suisse hatreto tsy mbola manana antoka manoloan'izany kilan'ny gouvernemanta frantsay dia izay ny koa no entina manakatona ny fampalalam-bavao ho any androany naiza misy anao ankasitrahana ny fanjohiana ao an-trano ny fahita lavitra kolo nanarahana ny fampalalam-bavao tao anatin'izay minitra maro izay mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray ary tomboky lasy tomboky vavy aloha matomboko
Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.